Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny onjam-piondray amin'izao folakandro mahafinaritra be izao ny tompony hitantsika ary anisoantsika rehetra ihany koa izy ao anatin'izany rehetra izany tafahoana etonay isika ao anatin'ity vavaka fanafahana ifampaherezana sy fanohanana ity. Za tena manatena ary mino fa isy zavatra goavany indray ataon'Andriamanitra ao anatin'izao vavaka iarahantsika izao. Ao anatin'ny vavaka manko raha lasaina-bavy misy zavatra be dia be afaka miova, mahery lavitra mihoatra ny fisainana maha-olombelona, mihoatra ny fahalalana, mihoatra ny fahaizana ny herin'ny vavaka. Satria rehefa miresaka vavaka zany tsika dia ilay Andriamanitra mpahariny lanitra sy ny tany na ary ny zavatra rehetra no atsoina hiditra an-tsehatra ao anatin'ilay vavaka. Dikan'izay zany mihoatra lavitra ny fahalalana sy ny fahaizantsika maha-olombelona ny fiatraikan'izany vavaka zany, satria Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, Andriamanitra avo noho ny zavatra rehetra, tsy zavatra tsy aina atao. Raha tadidinareo ilay tenin'i Jehova tamin'ny Sara vadin'i Abrahama hoe moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa fanontaniana petraka Andriamanitra zany hoe moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa, dia mba te hiteny aminao ihany koa hoe moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va. Dikan'izany zava-mahagaga zany zavatra tsy ampozina, ohatrany hoe tsy fahita hatramin'izay, ohatrany hoe zavatra vaovao, zavatra mialatsina amin'ilay fiteny hoe impossible no tanterahana izy, tsy tokony ho tanteraka mihitsy fa tanteraka, zay no fahagagana azy. Ka hoy aho hoe ain'Andriamanitra tao ny zavatra ohatr' zany. Ndao isika rehetra hiditra ao anatin'ny vavaka, hiantso an'Andriamanitra isika ary hitady ny tavan'Andriamanitra indray amin'ity fotoana androany ity. Mino aho fa aneo ny voninahiny amintsika ny tompo amin'izao raha sy fotoana izao. Sandrato ny tananao raha sitraka ao dia araka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mbola afaka mivavaka eto indray ny mpanompokelinao androany. Andriamanitra velona mandrakizay ianao tompo, mahay ny zavatra rehetra ianao, tompony hery sy ny fahefana. Ianao no nanome tombon'androm-pahavelomana ho anay, ianao no manome hery ho anay ahafahanay mbola miantso ny anaranao eto indray amin'ity androany ity. No ny fahasoavanao sy ny famondraponao tompo, no tsy mahalany ritra anay, no ny fahasoavanao sy ny famondraponao Andriamanitra, no mbola mampatanjaka sy mampijoro anay tahaka an'izao, ahafahanay mivavaka eto amin'ity androany ity, ahafahanay miantso ny anaranao eto indray. Ry lay Andriamanitra izy hatrizay ka ho mandrakizay eo. Ianao le Andriamanitra velona mandrakizay, ianao le Andriamanitra mahagaga, ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana, mpanasitrana, mpampahery ny fanamitanondrika rehetra ianao tompo, ary tsy mba mamela irery ianao Jehova mampiaina anay, manome fifaliana sy fiadanana ao anay ianao. Misaotra betsaka anao tanteraka amin'izao raha sy fotoana izao tompo, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao ry ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Raiso ny saotra atolotro anao ankehitriny, raiso ny haja atolotro anao ankehitriny. Hoy aho hoe misandrato eto amin'ity fotoana ity ianao, misandrato eto amin'izao fotoana izao ianao Jehova Andriamanitra velona mandrakizay eo. Misandrato amin'ny voninahitra ao, misandrato amin'ny herinao, misandrato amin'ny falebiazanao tompo. Tsy mbola namelana irery ianao tompo malalako, nanampy anay foana ianao hatramin'izay, nanohana anay foana ianao hatramin'izay, nampahery anay foana ianao hatramin'izay ka hatramin'ny ankehitriny tompo. Mbola tsapanay zany fitiavanao anay zany, mbola tsapanay ny alalany famondraponao Jehova o. Raiso ny voninahitra mandrakizay tompo, raiso ny hery. Ianao le Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Tonga ndray androany andondona eo ambaravaranao, iantso famonjena, iantso fanafana tompo, mba hanatsotra ny tananao ianao, amonjy an'ireto olona mpanaraka ny fandarana ireto tompo malalako. Androany a Jesosy, mangataka aminao manokana mba amindra fo aminay ianao. Na inona na adiso anay teo anatrehanao dia ifonako zany ankehitriny. Fona aminao ny amin'ny fieritreretana, fona aminao ny amin'ny zavatra jeren'ny maso, fona aminao ny amin'ny zavatra renesy ny sofinay, teny aloky ny vavanay, ny fisaintsaina ny fonay tompo, ny fietika rehetra, ny zavatra tiany ito fona ito,
Indraindray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ny zavatra iriny ny fonay. Indraindray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tompo, mamelany elokay ankehitriny. Mamindrafo aminay tsirairay avy reto androany tompo. Ny fahotana tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao. Tia tompo mangataka aminao mba hamindrafo ianao androany. Mamela eloka ianao tompo malalako amin'izao fotoana izao. Iantrao araka ny habe ny famindraponao Andriamanitra. Iantrao araka ny habe ny fahasoavanao androany. Masina ianao mba hieno ankehitriny. Masina ianao mba hieno ny fitarainanay. Mila anao androany tompo malalako. Aoka hamindrafo amin'izao ray mpianakaviana izao ianao. Amin'izao reny mpianakaviana izao. Manana programa izy ary manana tanjona amin'ny fanompona anao tompo. Kanefa tsy tratrany izany satria mety misy zavatra miafina, mahameloka azy, miteraka hevitra mampisaraka anao amin'ny tompo. Dia mamindrafo amin'ny raha sitraka ao androany Jesosy eo. Iantrao izy araka ny haben'ny famindraponao. Aoka ny famindraponao hidina amin'reto vady reto, hidina amin'reto tanora ireto, hidina amin'izao reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana izao. Matoky anao afa-miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary androany a Jesosy io dia mangataka ny fanatrehanao manokana. Manatrehana ianao tompo malalako androany. Feno ny fanatrehanao tanteraka mihitsy tompo. Izao vavaka izao. Aoka hanatrika amin'ny isam-batan'olona ianao. Hamangy ny isa-tokantrano izay mampandroso an'izao onjam-peo izao any anatin'ny tokantrano ihany. Hamangy ny tsirairay avy izay mivavaka mety eny ampiasana eny izy no mieno an'ity vavaka ity. Dia ianao hanatrika amin'ny fahafenoana. Ary ho reny, ho hitany, ho tsapany mihitsy tompo. Fa misy Andriamanitra miaraka aminy manatrika ao anatin'izao vavaka izao. Hitondra famonjena ho azy eto amin'ity androany ity. Manatrehana ianao Jesosy eo. Feno ny ositra zao fotoana izao. Aoka ny ositra andrakotra ity fotoana ity. Hitondra hery vaovao amin'ny isam-batan'olona ianao. Hitondra tanjaka vaovao. Hitondra fanafahana, famelan-keloka tompo. Feno ianao ny isam-batan'olona androany Jesosy. Rakofy amin'ny ranao izy reto amin'izao fotoana izao. Ho antsika rehetra marary apetrao eo amin'ny faritra marary anao ny tananao. Raha manana olana ianao dia apetrao eo amin'ny lohanao ny tananao. Hivavaka ao anao amin'izao rasy fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Aoka ny ranao Jesosy hikorina amin'reto olona ireto. Ameno an'ireto olona ireto ny ranao. Andrakotra an'ireto olona ireto ny ranao. Jesosy malalo. Mameno azy ny ranao, mikorina ao anatiny ao. Any anatin'ny aretina rehetrarehetrany. Any anatin'ny fanahany rehetrarehetrany. Diovy amin'ny ranao. Afao amin'ny ranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Androany dia mandidy an'ireo karazana fanaratsy. Fanany famisaviana. Fanany famisaviana. Fanany irana. Na ody fity zany. Na fanainga lavitra zany. Na fanapandravana irana zany. Na fanany famisaviana mitondra aretiny zany. Roako amin'ny anarany Jesosy avy a Nazareta. Mandidy anao Satana miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io. Miala amin'ny vehivavy io ny asan'ny devoly rehetra. Miala amin'ny lehilahy io. Miala daholo ny hery famisaviana. Miafo ny fanemasina mirotsaka ao anatiny. Mandoro sy mandevina amin'ny anarany Jesosy avy a Nazareta. Tsy manam-pahefana amin'ireto olona ireto ny fanamamotika rehetra. Re fanapandrava. Mandidy anao mivoaka amin'ny olona io. Voaka vavany dia lasa. Voaka vavany dia lasa. Voaka vavany dia lasa. Miala daholo ny fanamamatotra rehetra. Fanany famisaviana mitondra fikorotana tokantrano. Fanany famisaviana mitondra fikorotana nasy. Fanany famisaviana mitondra aretina. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Toroko amin'ny afo ny fanemasina. Tsy manam-pahefana eto. Ny afo ny fanemasina mirotsaka ao anatiny. Mandevina ny herin'ny maiziny. Lasa ianao Satana mivoaka zao dia zao. Miala amin'ny olona io ianao androany. Miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io ianao androany. Teneny daholo namanao dia miala anatin'ny tokantranony ao. Miala any amin'ny asany any. Miala any amin'ny dossier karakarainy rehetrarehetrany. Miala amin'ny daholo ny fanaratsy rehetrarehetra. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tiala amin'ny anaran'i Jesosy. Tiala ianao Satana androany tsisy mijanona na ray. Ny afo ny fanemasina mirotsaka ao. Mirotsaka amin'ny olona io. Mandoro anao Satana. Mandevina ny herinao. Mandevina ny programanao rehetra tsy manam-pahefana amin'ny olona io amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
miala ny famisaviana mitondra fivitosana mitondra aretina mandany arena, aretina mandany arena, miala daholo zany rehetrarehetra zany, miala amin'ny olo enao satanandroany, miala daholo ny famisaviana mitondra fivitosana, mitondra aretinaty, mitondra aretina anatin'ny fony any, karazana tension, karazana fahaseporana, aretina any amin'ny masony any, any anatin'ny tendany any, any amin'ny lamosiny any, any anatin'ny tovany rehetrarehetra any, cancer reny, miala daholo zany. Miala daholo ny aretina ny anaty rany, any anatin'ny vo, any anatin'ny tsoka sy ny vanitolana rehetrarehetra any, mirotsaka ao anatinao ny afofany masina, ranabavy, ralehilahy, mandevina ny aretina rehetra, levina daholo ny aretina, may daholo ny fanaratsy rehetrarehetra. Io aretina tsy mahatafatsangana anao io, aretina mampandamaka ampanjiny, aretina mapetraka lava eo ambonin'ny seza roulante io, miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afofany masina mirotsaka ao anatiny, mandoro ny herin'ny maizina, mandoro ny aretina, mandevina ny aretina, ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Rehefa naratsy mampalemy azy, miala amin'ny lamosiny ao, dia miala ny amin'ny lohany any, miala amin'ny lamosiny sany amin'ny lohany any, fanaratsy mampalemy rehetrarehetra. Rehefa nany fahafatesana rehetra, mahatonga azy tsy mety tafatsangana, mahatonga azy malemy eo ambony seza, malemy eo ambony fandriny, tsy afaka mandeha tsony ny tongony ilany, miala ao anatin'ny lohany, miala amin'ny lamosiny ao, any amin'ny valany ao, miala daholo fa nany fahafatesana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Toroko amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana ito ianao satanandroany. Tsisy devoly tafajanona zany eto na ray ary, tsisy devoly tafajanona zany eto na ray ary, mangoronetana daholo na rehetrarehetra, miala daholo na rehetrarehetra satanandroany. Tsisy aretina mampahory olona zany tsony eto. Niza mahita an'ity video ty, niza mandrehany zao, onjapeo zao, tsy misy aretina tafajanona aminao itsony, fa ny devoly mitondra an'io aretina io, mivoaka daholo, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Lasy anao mandeha, lasy anao mandeha, miala amin'ny ozatra rehetrarehetra ny aretina, miala ny amin'ny ozatra, miala amin'ny tanany iny, miala daholo ny aretina tension rehetrarehetra, ny areti-po, ratsa-po, alahelo, famoiza-po, fahadisom-panantenana, miala daholo zany androany. May amin'ny afofany masina, toroko amin'ny afofany masina, amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Tsy manam-pahefana ny asina devoly. Mandidy anao ihany koa satana, reo karazana ozina avy any amin'ny ray aman-dreny, ozina nataon'olona, ozina tamin'ny namana, ozina amina piraita-po, mitondra fahampotehana amin'ny fiainan'ity vehivavy sy lehilahy ty, miala zany androany, miala zany androany. Tsisy mijanona na ray ary, tapaka ny ozina, ozina trosa, ozina mitondra blocage, ozina mitondra fikorontanana, ozina fisarapanambadiny, ozina fahamombana, ozina mitondra fampietrena lava. Io fanaratsy mahavoaroka azy any ampiasana foana io. Isaky ny volana novembre na volana décembre dia tsy maintsy voaroka foana, tsy maintsy misy problème mitranga foana. Miala zany fanahy zany androany. Tsisy mijanona na ray ary. May anao satana raha mbola mijanonao. May amin'ny afofany masina anao raha mbola mijanonao. Teneny daholo namanao ingany, tonga dia miala daholo. Tonga dia miala daholo, miala amin'ny olona io. Teneny namanao rehetra. Teneny zay namanao rehetra mamatipatitra an'io, zay karazana olana namanao rehetra. Teneny daholo tonga dia mivoaka. Ny afofany masina mirotsaka ao anatin'ny lehilahy sy vehivavy io, mandoro ny herin'ny maizina. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tiala ianao satanandroany, tiala amin'ny anaran'i Jesosy, tiala amin'ny anaran'i Jesosy. May amin'ny afofany masina, may daholo ny fanaratsy rehetra, may amin'ny afofany masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Toroko amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana eto ny fanaratsy rehetra, fananomena rana-ela, fananomena rana-ela, mandendehana anatin'ny kibon'io vehivavy io, fanamamitaka rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Rehefa naratsy mandendehany amin'ny lamosiny rehetrarehetra any, rehefa naratsy any amin'ny lamosiny any, miala anatin'ny nofo any, miala anatin'ny taolana any, miala ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tsy manam-pahefana, fanamanambady, miala ao fanamanambady, miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io fanamanambady, mahatonga azy tsy mety mahatsangana tokantrano. Fanamanambady mitondra nofo ratsy miara-matory amin'ny olona matetika io. Fanamanambady mitondra aretina anatin'ny tranonjanany. Fanamanambady mahatonga ny zanany tsy mety tafapetraka ao anatin'ny kibony ao. Afaka foana zay zaza tonga ao, miala ao fanamanambady. Voaka vava andeha lasa, voaka vava andeha lasa, miala anatin'ny kibony vehivavy sy lehilahy io. Voaka vava andeha lasa, voaka mivava andeha lasa, fanamanambady misalobona azy. Roako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tiala fanamanambady, tiala fanaratsy avy anaty rano rehetrarehetrany, fanana kalanoro, fanana zaza vavindrano, fanana vazima, mivoaka ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny afofany masina,
tiala aminara Jesosy, tiala aminara Jesosy, tiala aminara Jesosy, tsy manam-pahefana amin'reto olona reto. Rava daholo ny programan'ny satana rehetra, rava daholo ny programan'ny satana rehetra, na tianao na tsy tianao satana. Tsy maintsy mivoaka amin'ireo olona ireo ianao zao de zao, tsy maintsy mivoaka, tsy maintsy miala amin'ny zanany, miala amin'ny vadiny, miala daholo ny fanaratsy rehetra. Minaran Jesosy, ireo fanaratsy mampiverin-dalana, fanaratsy mitondra fahakiviana, fanaratsy maketraka ny fanahany, miala daholo zany. Fahavereza-kevitra, fikorotana tsaina, miala amin'ireo olona ireo. Tsisy devoly tafajanony eto na ray ary. Jesosy aho, vavaka manokana ho azy androany tompo. Mamindrafo amin'ny sambatan'olona zay maheno ity vavaka ity androany. Ianao no miasa ary ianao no maneho ny voninahitra ao. Angatahako ianao hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'izy ireto tompo. Tongiko eto anaty ianao zany araka ny teninao manao hoe, izay vahanareo ty ambony tany de vahana any an-danitra. Androany de angatahako mba ho iva androany reto olona ireto ary isy tombo-kase avy any an-danitra mihitsy ny fanafana azy, ny famonjena ny fanahany tompo. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra nenao tompo. Matoky anao zay ary manantena sy manankina ny fiainany iray manontolo eo ampelantananao. Ianao no herinay, ianao no antom-pisinay, ianao no antom-pahavelomanay. Afao reto ankonana kely reto tompo. Vonjeo izy reto androany. Mino atompo fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary misaotra anao ny zavatra mitranga rehetra iny dia ho voninahitry ny anaranao irery any. Misandrata ianao Jesosy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra tompo. Amen. Eny ary. Zay no azoko naroso aloha tamin'ity androany ity mametraka ny fotoana tsika rehetra ho amin'ny ovina moa zany amin'ny alakamisy, satria rapitso voalohambolana, de efa tsara ihany koa mampafantatra antsika an'izany hoe ny rapitso alarobia dia voalohambolana. Fotoana goavana izany voalohambolana izany satria misokatra ny vavahadin'ny kianja zay manatrika eny antsinanana rehefa tonga ny sabata sy ny voalohambolana, ary fiankofana eo anatrehan'i Jehova ihany koa ny voalohambolana, ka anasako atsika rehetra. Ho atsika manaraka ny onjam-peo moa zany de eny Betleheman'ny Joda zany no anatanterantsika an'izay fotoana izay rapitso manomboka amin'ny 7 maraina. Ho atsika zay manaraka ny vidéo kosa de manaraka amin'ny web radio zany nareo alefany moa zany ny description ao ambany eo, rehefa avy eo de afaka vakinao ao ny lien ahafahanao manaraka ny web radio. Atsika rehetra ivelan'ny Madagasikara na province Madagasikara zay te anaraka ny voalohambolana avy ety amin'ny Foibe Antananarivo izany. Raha mila fifandraisana amiko manokana ianareo de afaka miantso an'ireto larana ireto ny 032 56 443 48, 032 56 443 48, na ny 033 91 711 66, 033 91 711 66, farany ny 034 92 543 76, 034 92 543 76. Reo sady afaka hitsona ho atsika rehetra any ivelany, afaka miantso ianao na WhatsApp na Imo na Telegram, afaka mandray anao avokoa reo amin'ny fotoana iatsonao zany de tsara ihany raha ohatra hoe miantso anana reo le arivariva iny zany, matetika efa ity am-perinasa ohatr'izao foana de mandeha foana zany reo rehetrarehetra ireo. Zay nasoko naroso ny mpanomokely ny tompo Apostoly Andreas niaraka tamintsika teto mitohy foana ny délivrance atsika, ary tsy manaikytsika raha tsy mahita mazava, ary tsy hoe tazana lavitra fotsiny fa iainana mihitsy zany fiovana izany ao anatin'ny délivrance zay iarahantsika tahaka an'izao. Tominy namana matsakay za anaraka ny fandarana ohatra isaky ny amin'ny 3 atsika ivelan'ny Madagasikara sy ny province moa zany amin'ny rivariva any, vao tonga any aminareo any ny vidéo any amin'ny YouTube de afaka mijery any nareo zany atsika rehetra ny ivelan'ny Madagasikara na ny province ny Madagasikara, na eto Antananarivo koa afaka mijery isaky ny hariva ao anatin'ny YouTube ny vidéo tahaka an'izao de ny fandarana androany ity moa zany de mivantana eto amin'ny radio Feon'ny Lanitra sy ny 102.6 ity fandarana manokana ity, fa de miraro sosony tsara atsika rehetra ny tenako azadiny zay voalohambolana rapitso zay manomboka amin'ny 7 maraina fotoana atsika eny Betleheman'ny Joda, dia tongava avokoa fa volan'ny fijinjana io, ary idirantsika ao anatin'izay fijinjana izay sy anavaozantsika fanoloran-tena indray eo anatrehan'i Jehova mba hisy zava-baovao iainantsika manomboka amin'ity anio ity. Miraro sosiny tsara hoanareo ny tenako
tain'Andriamanitra mahireza daholo tompoko.